Nihetsika be indray nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fangatahana ny fanesorana ny ben'ny tanàna na ihany koa fampiatona ny ben'ny tanàna amin'ny asany izay nahitana fihetsiketseham-bahoaka manerana ny nosy moa izany rehetra izany indrindra amin'ireo faritra izay voalaza fa misy ireo zay tsy lanim-bahoaka nefa toa lany ho azy teo tamin'ireny fifidianana ireny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahavaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha ben'ny tanàna no tena iompanatsika atao anatin'ity video ity. Commune ambonivohitry ny Antsiranana vita tamin'iny andron'io malomaraina iny ny famindram-pahevana teo amin'ny PDS Tina Edmond sy ben'ny tanàna Jaojar Jean-Luc Désiré izay lanim-bahoaka tao Antsiranana renivohitra tao. Ity farany araka izany no iandraikitra ny fitantanana ny commune ambonivohitry ny Antsiranana manomboka izao sady izy raha teo moa no tokony iandraikitra n'izany efa hatrany am-boalohany satria taorian'ireny fifidianana ireny dia hita mazava tsara fa lany soamantsara ny tenany tao amin'io commune ambonivohitry ny Antsiranana io na dia namoronana dossier isan-karazany aza izy taorian'izay mba ahafahana manenjika azy ary mba tsy ahafahany miandraikitra an'izay asa amin'ny mahaben'ny tanàna azy zay sy tsy ahafahany manao politika intsony. Any Amboangy be marivo sambava indray mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna sy ny sefokotany izay ambaran'ireo fa tsy voafidim-bahoaka ireo mponina any an-toeranany tamin'iny androny omaliny. Midika izany fa tena leo tanteraka ihany koa ny mponiny Amboangy be marivo sambava ao amin'ny ilay ben'ny tanàna izay nolazain'izy ireo fa tsy lanim-bahoaka nefa toa lany ho azy fotsiny tao ilay ben'ny tanàna atany an-toerana tany. Ka izay no antony nahatonga azy ireo nilanja sora-baventy nanao diabe manerana ny tanàna amin'izay fitakiny fialany ben'ny tanàna n'izy ireo izay ao Amboangy be marivo sambava izay. Tsy tany ihany nefa no nahitana an'izay fa mitaky ny fialany ben'ny tanàna ihany koa ireo mponina tao amin'ny commune Alakamisy Andranomadio distrikany Anjorobe fa leo jadina ny vahoaka araky ny nambarazan'izy ireo hatrany. No hidiny olona izay mitaky ny fialany ben'ny tanàna ny Brown commune marina fa mbola tsy ary nisy tranga toy izao tany an-toerana tany saingy leo jadina sy kolikoly ireo vahoaka antony izao fihetsiketsehana izao araky ny voalazan'izy ireo hatrany ao amin'ny commune Alakamisy Andranomadio izay. Hetsiky ny olom-pirenena etsy ambany tanàna amiray mitaky ny hanesorana ny ben'ny tanàna ny Antananarivo izay ambaran'izy ireo fa lany tamin'ny halabato tafatsangana tamin'iny andron'io omaly iny ny hetsiky ny olom-pirenena etsy ambany tanàna amiray na hop ami izay ivondronan'ireo mpanao fanatanjahantena toy ny rugby, baolina kitra sy ny sisa ao Antananarivo renivohitra ao. Vonona hiatrika izay alaim-panahana korontana ao Antananarivo renivohitra izy ireo handray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena eny fotony ny hopami ao anatin'izany ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana indrindra fifidianana sefokotany izay ialohavany fanoloana ny prefena Antananarivo izay fototry ny olona rehetra nisy ho izy ireo hatrany. Halabato no nalany ny ben'ny tanàna ao an-drenivohitra ao sy ireo solombavam-bahoaka iromara fa tsy safidim-bahoaka ka tsy afaka hisolo tena azy ireo olom-boafidy ireo araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Takin'izy ireo araky izany ny hanesorana ny ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ka hosolona PDS miantso ireo avy amin'ny TMH sy izay nanao hery famoretana izy ireo mba hiverina andalana fa mbola tsy tara hoy ny nambaran'izy ireo hatrany raha izao no hiverina. Manjakandrina indray nametra-pialana ny ben'ny tanàna Razafindrakoto Solofo Jocelyn taoriany hetsy-bahoaka izay mitaky ny fialany izay naharitra herinandro mahery moa izay. Tsara ho marina fa tsy namelan'ireo vahoaka tao an-toerana ity ben'ny tanàna ity raha tsy ny afara amin'izao fametrahampialana izao araky ny voalazan'izy ireo hatrany dia tsy lanim-bahoaka akory ity ben'ny tanàna ity fa no izy izay antokony fitondrana teo aloha dia lasa lany ho azy teo ihany koa.
midika izany rehetra izany fa tena maro ireo ben'ny tanàna izay tsy lanim-bahoaka nefa dia lany ihany taorian'ny fivoahany vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana farany teo iny no izy ireo ankaiky fitondrana no antony iray lehibe izay isan'ny tena nalany azy ireo ary tsy vitsy amin'ireo vahoaka moa tsy nankasitraka an'izay fa noho ny tahotra amin'ilay hoe samboro io gadrao io dia naleon'ny vahoaka no safidinangina tao anatin'izay fotoana lavabe izay fa izao kosa ny vahoaka izay afaka maneho ny heviny amin'izay no sady tsy misy anteritery tsony amin'izay fanehoan-kevitra amin'izay rehetra maharary ny vahoaka izay ka izao no fotoana nampitroatra ny vahoaka rehetra amin'izay manerana ny nosy ny amin'izay fiadina amin'ny tsirariny sy ny fitakiana amin'izay mangarahara mba hialana amin'ireo kolokolo lava izay isany mampahantra sy isany tsy mampivoatra ny firenena hatramin'izay ka mandraky tiny androany ka izay indrindra no antony mahatonga an'ireo vahoaka marobe amin'izao fotoana izao izay miray hina sy miray saina ao anatin'izany hoe fiovana rafitra izany ary atomboka avy amin'ny fanoloana sy fokotany sy ny ben'ny tanàna moa izany rehetra izany araky ny volazan'izy ireo hatrany dia miampy an'ireo rehetra izay tsy nahavita ny andraikitra izay ny sahaniny tao anatin'izay fotoam-piasany izay satria matoa nandamoka tao anatin'izay fotoana lavabe izay dia midika izany fa tena tsy hanao raha mihitsiny tao anatin'izay fotoam-piasany izy ireo zay fa raha toa ka tiana ny handroso dia tsy tokony nisy ny andrasana ny ampitsoampitso zany tao anatin'izay fandraisana andraikitra tamin'ny fampandrosoana izany fa tokony avy hatrany sy nandray ny andraikitra izay tandrify azy ireo rehetra nametrahana an'izany fahefana amin'ny andraikitra lehibe mba ho amin'ny fampandrosoana any Madagasikara sy ho amin'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy rehetra izay fa raha toa ka tsy zay ny zavanisy dia mety tsy ny fitiavan-tanindrazana no betsaka fa mety tsy ny fitiavantena no tao ampon'ireo izay tsy nanao ny asany nandritra izay fotoam-piasany izy ireo zay ka eo indrindra no iandrasantsika amin'izao fotoana izao ao anatin'ilay hoe fangatahana fiovana ary fangatahana ny mangarahara tanteraka ao anatin'izao fitondrana ao Madagasikara manomboka amin'izao fitondrana tetezamita izao ary aingane mba hitohy hatrany izay fitondrana mangarahara sy ao anatiny izay hoe fahalalahana tanteraka na eo amin'ny fanehoan-kevitra izany na eo amin'ny fiainana andavanandro izany fa tsy sanatria kory fitondrana jadona sy ny fitondrana feno teritery ary fitondrana izay tsy refesy mandidy fa ireo rehetra izay minia maneho ny heviny dia avy hatrany gagazo araky ny teo aloha hatrany izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dindro ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay rehefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa